Miaraba tompoko, androany tsika de ndao tsika hiresadresaka mombamomba ny raha ampirenena izay nafana dia nafana tokoa tato anatiny andro vitsivitsy tato. Fa mialohan'izay dia azadino ny like ny vidéo tsika ary azadino ihany koa ny miabonner amin'ny chaîne tsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay ho alefanay amin'ny CCC eto ohatran'izao ny fanaovana azy. Hiresaka foto-kevitra vitsivitsy tsika androany, ohatra hoe ny tantarany tena fahaleovantenan'i Madagasikara. Maro amintsika ny mametra-panontaniana ary maro ihany koa ny mitebiteby any anatiny any. Misy aza mametra-panontaniana hoe tena maleo tena tokoa ve ny malagasy? Dia ho tanteriko amintsika eto ny fahitako azy. Fa ny fahitanareo anazy kosa dia azadino ny mandefa azy ao anatin'ny commentaire. Ny Madagasikara tompoko raha ny fahitako azy dia mbola tsy mahaleo tena mihitsy hatramin'izao. Mamela nareo raha hiteny ah. Resiko ohatra voalohany fotsiny eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Iaraha mahita ary iaraha mahalala fa i Madagasikara dia toerana midadasika ary tena toerana mahavokatra indrindra eto amin'izao tontolo izao. Raha ny velarantany fambolena fotsiny jerena dia tena manana be dia be ny Madagasikara. Fa ny mahagaga nefa ny toa mbola manafatra sakafo avy any ivelany foana isika hatram'izay ka mandraka androany. De ny fanontaniana mipetraka hoe inona ny mety ho anton'izay? Moa ve sika malagasy tena tsy mahay mamboly mihitsiny? Sa ve le fambolena nentim-paharazana teto amintsika no tokony mila fanavaozana? Sa ve eo amin'ny rafiny fitantanana no mahatonga an'izay zavatra izay? Raisiko ohatra manaraka koa ny eo amin'ny lafiny foto-drafitrasa. Tsy haiko na tsapanareo na tsy tsapanareo fa ny foto-drafitrasa rehetra eto Madagasikara dia matetika ny vazaha frantsay daholo no mitantana azy ary izy ireo no actionnaire majoritaire sady ihany koa tompony. Fa tsy mbola nahita, tsy mbola nahafantatra fa hoe misy orinasa tena malagasy ka tena miroborobe eto a Madagasikara. Raha tsy ohatra ka hoe orinasa mpanao mofo gasy angambany. Raha ny fantatra koa dia efa 80 taona zay no nazahona ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Fa ny mahagaga nefa ny ireo firenena izay niaraka anazy fahaleovantena tamin'ny Madagasikara dia efa lasa lavitra dia lavitra tokoa. Fa ny Madagasikara sy ny malagasy nefa ny toa tsy mitsahatra mihemitra hatrany isanandro izao. No afahan'ny Frantsay sika malagasy tamin'ny taona 1959 ka ni proclamena ny indépendance teo amin'ny taona 1960. Voalaza tamin'izany fa mahaleo tena tanteraka ny Madagasikara manomboka teo. Fa ny mahagaga nefa ny mandraka tiny androany dia toa mbola Frantsay ihany no mibaiko ny zavatra rehetra izay ho atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Ohatra fotsiny zao na ny president ny republika tsikara dia tena manana nationalité vazaha, zany hoe mbola Frantsay ihany zany no mitondra tsika mandraka tiny androany. Nefa ny dradradraina eto sy eroa fa hoe sika gasy dia manana indépendance, isika gasy dia mahaleo tena, isika gasy dia firenena manan-karena. Sika gasy firenena manan-karena nefa nahoana ny vahoaka no mijaly ary Madagasikara dia tena lasa farany gisitra eto ambonin'ny tany. Inona ary ny mety tena ho olana? Ny vahoaka ve? Ny mpitondra ve? Ny rafitra misy ve? Alefaso amin'ny commentaire izay fahitanareo izay tena olana goavana mahatonga any Madagasikara lasa miha mahandra hatrany mandrakariva. De raha izany ary raha ohatrara amiko manokana fotsiny hevitra fotsiny anafa tsy voatery ho marina. Raha ohatrara ve ny fiarahana amin'ny Frantsay no mahatonga ny Madagasikara lasa mahantra tahaka izao? Moa ve tsy azo atao mihitsy ny misintaka miala tsy hiaradia amin'ny Frantsay? Miala tsiny raha ohatra ka misy tafitohana amin'izay teniko zay. Fa ny anazy zany zista fanontaniana fotsiny. Moa ve tena tsy azo atao mihitsy ny izay zavatra izay raha ohatra ka izay no hita fa hampandroso any Madagasikara? Fa ny zavatra tena mampalahelo manko dia ny hoe toa tena sahirana ary tena sahirana tokoa ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Ary isan'ny firenena tena farakin'izay mahantra raha mbola eto an-tany i Madagasikara. Nefa dia firenena izay tena tokony ho tafalavitra mihitsy ny raha mijery sy mandinika ireo resources izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy hilaza fotsiny ankoatran'ireo harenan-kibon'ny tany izay mampiaiky ny maro ny hatsarany ary ihany koa ireo vokatra izay misy eto amin'ny tany toy ny hoe la vanille, girofle sy ny rehetrarehetra. Fa ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy dia mahantra fady ranovana kely mihitsiny.
ka malahelo aho manao antsoavo hoe mba hovina re izany mba ho hisy zany hoe tena filoham-pirenena vonina hampandroso any Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Mba hovina re mba hitan'izany hoe olona tena tia tanindrazana tokoa ary tena vonina hiady mafy ho an'ny tanindrazana sy ny vahoaka ao aminy. Fa hirahiraina foana isan'andro hoe tsy mila vazaha tsy mankaty frantsay nefa ny isika ny tena mankatia frantsay indrindra ary tena manompo ireo frantsay ireo. Ohatra fotsiny ny olona izay tena manan-karena indrindra eto Madagasikara sy ireo olona ambony eto amin'ny tany sy ny firenena dia saingy manana nationalité frantsay avokoa. De kanefa izy ireny ihany no mihindrahindra isan'andro hoe tsy ilaina ny la France ary tsy ilaintsika ny vazaha, nefa zareo ihany nefa ny tena manompo vazaha indrindra ary tena mankatia izany. Zany hoe ohatra ny hoe sakanana zany ianao mba tsy hankatia n'ilay vazaha sy ny nationalité vazaha, nefa ry zareo dia migalabona sy manararaotra ary miaina malalaka amin'izany fananany nationalité vazaha izany, indrindra fa ny nationalité français izay ananan'izy ireo avantage be dia be tokoa eo amin'ny sehatra rehetra. Izay sy zay ara tompoko lahy sy tompoko vavy ny mahakasika ny videontsika androany eto amin'ny Watawata Gasy, ka dia manasa anao hatrany hanaraka ny video izay ho alefanay misesisesy ato ary ihany koa azadiny milike ny video izay alefanay ary azadiny ihany koa miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay ho alefanay misesisesy eto isan'andro. Mankasitraka tompoko de mirary soa. Magina kuranga kwasi Andra duel marra vida Idonda kasi nyara mba utafite Messi Breka Akwari Messi Breka Messi Breka Esa Chika Messi Breka Mafi Messi Breka Messi Breka Messi Breka Messi Breka Tuna kel Zalo siding in the sandke Halefa Esa Chika Prestão, tenha que se filmar, minha não é?